mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7-7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Hivavaka isika raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay Andriamanitra velona, voninahitra dia atolotra anao. Ifanaohatra amin'ny fanorenana izy tontolo izao zany voninahitra zany ary anaohatra amin'io mandrakizay misaotra indrindra ny amin'ny fotoana mbola azahoanay mifampahery amin'ny teninao. Fantatray fa lehibe ny Andriamanitray. Mino zay Tompo fa tsy miova ny Andriamanitra zay arahanay dia ianao Jehova tompony maro, lay ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary fantatray marimarina tokoa fa amin'ity androany tianao dia hanova olona indray. Anao tokoa ny voninahitra, fa ny voninahitra ama Jehova Andriamanitra anao, ama Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra anao dia anao reriany zany. Faliko say afaka miona aminao satria lay Andriamanitra mihevitra ny mombanay fa na maraina mibalika tokoa na ny aliny ririnina dia mbola eo aminay foana ianao ary sahanay Tompo Andriamanitra no miteny fa ampoanay ny fahasoavanao. Maro ny olona miaino anao amin'ity fotoanandroany ity ary dia ampahery ianao ny rahalahy rehetra eo ihany koa ny anabavy izay miaino an'izany tenin'Andriamanitra zany ampahery ny tsirairay avy ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no metrany izany vavaka izany. Amen. Finaritra indrindra ary rahalahy malala amin'ny Tompo faly indray ny tenako androany miona aminao ary teny nataoko hoe ampitsikitsikina amin'ny firavoravona no ionana aminao indray androany amin'ity onjam-peo ity zay manjoy ianao ary arahanao tsy tapaka ary fifaliana no miona aminao fampahery amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary rahalahy malala ary dia minao fa androany dia tsy ho diso anjarany amin'izany fampaherezana zany ianao. Nisy fotoana tamin'ny fahazazako zay miresaka aminao zany niazakazaka izay nanao anytony atao hoe fanatanjahantena fiazaka na fotinina osisitsika satria mba makafy an'izany ny tenako. Niazakazaka mbola kely tamin'izany teo amin'ny 10 taona mahery kely teo fotsiny. Niazakazaka niaraka tamin'ireo praitapo amiko sy namana sasany. Arivo zay ny miazakazaka ary rehefa niazakazaka izay dia nifandona tamin'ilay zoko koa tamin'ilay rahalahy koa ary dia torana teony eo ary dia natondry zareo moa zany zay amelomana kanefa tsy velona mihitsy tamin'izany fa netina tany amin'ny fitoeram-pitsaboana ary ny maraina voavelona zava-dozy zany ary misaotra an'Andriamanitra fa velona soma tsara ary noho ny fagagana nataon'Andriamanitra moa zany dia hoe tsy nisy fiatraikany akory zany taty amin'ny fahatanorana sy ny fahalehibiazana dia tsy nisy fiatraikan'ilay donana azo satria tenina fifandonana mafy dia mafy zany. Ny tiako lazaina aminao dia zao hoe diso azakazaka tsy nety ny fomba fiazaka zahana ary dia nifandona ka torana saiky maty. Androany dia mba iresaka aminao ny amin'izany atao hoe miazakazaka zany, miazakazaka eo amin'ny fiainam-panahintsika rahalahy malala. Andriamanitra dia tsy naniraka atsika andeha manao kitoto any amin'ny Koritianina toko voalohany Koritianina voalohany toko 7 ny 9:20 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra. Amen. Paoly manoratra n'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha mandingitsika ny bokin'ny Koritianina zay soratan Paoly dia miresaka fanatanjahantena matetika Paoly ao
miresaka totondry miresaka zakazaka sy ny sisa sy ny sisa de mba tsetsatsesa tsy aritra mba tiako itenenananao fa ny fotoana nanoratana n'izany hoe epistily ny koritianina zany a dia tamin'ny fotoana nanaovana ny tony atao hoe jeux olympiques itony tany korinto a zay Grèce am'izao fotoana zao a zay fotoana nanaovana ny lalao fanatanjahantena iraisam-pirenena voalohany indrindra teto ambonin'ny tany jeux olympiques voalohany indrindra tany Grèce zany na Korinto a Grèce am'izao fotoana zao a nanaovana ny jeux olympiques voalohany indrindra teto ambonin'ny tany ary Paul de nanatrika an'izany ary tamin'izany fotoana zany a no nanoratany Paul antony epistily tony ka natonga azy nanao ohatra fanatanjahantena satria nahita maso Paul an'izany hoe manao totondro nefa mamely rivotra boxe zany nefa hita amin'ny Paul hoe ary ahoana zany karazana misy olona ohatra manao totondro nefa mamely rivotra zany ary teo Paul ny tonga saina hoe raha oharina amin'ny fiainam-panahy de mitovy amin'izany olona manao fanatanjahantena miady ohatran'izany ny fiainana ara-panahy mandra-pahatonga ny fanjakan'ny lanitra andraisan'i Jesosy ianao ary de gaga Paul hoe misy olona manao totondry nefa ohatra mamely rivotra ohatrany tsy mavoninninina akory misy olona miady amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra fahavalo devoly nefa tsy mavoninninina akory izy misy olona ohatra manompo an'Andriamanitra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fiainany mihitsy ny fanompoana an'Andriamanitra fa mbola ny eo ihany ny eo ny toetrany tamin'ny 30 taona lasa ihany ny mbola toetran'izao toetrany tamin'ny 10 taona lasa ihany ny mbola toetran'izao ary zany mahatonga amin'ny Paul manoratra ny Koritianina voalohany 7:20 manao hoe raha izaho ozy izy ka mijery an'ireto olona reto aho ozy izy mihazakazaka mijery an'ireto olona reto aho ozy izy manao totondry raha mba ampitaiko amin'ireto olona reto za kosa ozy izy de mihazakazaka nefa tsy manaoko toto zany mba tiako entina aminao androany raha lamalala miainga ny taona mbola tia mpiandohantsika izao ary de miteny Paul manao hoe raha iza ary eto de mampatsiaro mihitsy ny tenin'ny Joshua tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany hoe raha iza sy ny ankohonako za de hanompo an'i Jehova de eto koa Paul de ohatra miteny tahaka an'izany hoe raha iza ozy izy Paul de mihazakazaka nefa tsy toy ny manaoko totoa raha dika tsotsotra zany tenin'ny Paul zany de tena zavatra mahitsy be Paul manao hoe zaho rehefa mihazakazaka de za tsy mba manaoko totoa zany ohatra ny tehiteny zany Paul manao hoe be dehibe ny olona mihazakazaka ara-panahy fa manaoko totoa zany hoe mihazakazaka ihany fa manaoko totoa inona moa no hevitra zany ry avako malala ny hevitra zany nge raha malala de zao hoe manompo an'Andriamanitra ihany fa manaoko totoa manolo tena ho an'Andriamanitra ihany nefa rehefa vita ny fanoloran-tena de manaoko totoa rehefa aveo vokany raha mandinika ianao am'izao vanim-potoana iainantsika zao be dehibe ny kristianina lavo indrindra ny lehilahy ity tenin'Andriamanitra androany zay omeko anao androany tilo dia natokana ho an'ny lehilahy mpanompon'Andriamanitra zany hoe efa nanolo tena ho an'i Jesosy tsy mety zany ty tenin'Andriamanitra ity a ho ana olona mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy tompo zany hoe olona mbola tsy miova fo raha mbola tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra so an'i Jesosy Kristy marina ianao a de ataovy azo antoka aloha mialohany zavatra rehetrarehetra ny fanoloranao tena ho an'Andriamanitra eto ary ny tenin'Andriamanitra de miteny manao hoe mihazakazaka nefa tsy manaoko totoa mba te hisintona ny sainao aho hoe inona ny atao fa inona ny atao hoe mihazakazaka ny mihazakazaka zany ele raha malala de zao hoe mandeha mizotra makany ny fanjakan'Andriamanitra mandeha mafy tsy milalao tsy mirezareza fa mandeha mafy ny atao hoe mihazakazaka mety mandeha tongotra tsotra ianao fa mihazakazaka de mandeha mafy mizotra makany ny fanjakan'Andriamanitra zany ny atao hoe mihazakazaka zany satria nahoana satria maika anatratra ny tanjo ny fanjakan'Andriamanitra nahoana moa tsika ry havana no mihazakazaka eo amin'ny fiainana ara-panahy maninona ny olona anankiray no mihazakazaka misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Matteo 2:12 ny 2:12 de milaza manao hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra de rombana ary ny mpandrombaka maka azy ankery jero tsara rombahana ange raha ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy jeu rombahana ange ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy caprice rombahana ange raha ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy lalao ary any filazantsara Jesosy no miteny an'izany Matteo 2:12 zany vakina teo de hoe rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpandrombaka azy jereo tsara matoa Jesosy miteny hoe mpandrombaka zany hoe olona efa zatra manao an'izany
ny asa mpivaritranana de mivaritranana mihitsy izy, ny asa mpangalatra de mangalatra mihitsy izy, ny asa mpanjaitra de manjaitra mihitsy izy. Zany no asa mpanjaitra ohatra, ary raha tsy manao an'io izy de tsy velona ny ankonany. Ny asan'ny mpandrompaka ny fanjakan'Andriamanitra ary avako malalo de io mihitsy ny zavatra ataony isan'andro san'andro, mieritreritra ny foana izy hoe rombahako ty fanjakan'Andriamanitra ty, tsy avelako ty raha tsy azo. Ary zany no mahatonga antsika hoe azakazaka eo amin'ny fiainana ara-panahy, satria akaiky ny tompo, tsy mandeha mory zany, tsy mihanahany zany. Mila tsika mafana Jesosy Kristy tompo, fa tsy mety amin'ny tompony hoe matimaty. Any amin'ny apokalipsy izy de miteny am'zany, satria ianao izy tsy mangatsika, tsy mafana de alohan'ny vavako ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra de milaza aminao manao hoe mila olona miazakazaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo. Mila olona tena mandeha mafy am'izany fanjakana, fandrombahana ny fanjakan'Andriamanitra zany Jesosy. Mila olona tsy manao kitoto Jesosy Kristy tompo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tadidio fa rehefa nandray an Jesosy ianao de tsy mijanona eo. Nisy fotoana Andriamanitra mandeha de nampianatra anao manao hoe fahazazana ara-panahy de toerana farany tsara indrindra, fa tsy natao hijanonana fa natao andalovana. Ary manomboka eo ianao rehefa nandray an Jesosy de mila miazakazaka, fa amin'ny fotoana tsy azakazahanao ianao de tajo fa tsy maintsy mangatsika ianao ry avako malala. Ary raha misy koa fiazakazahana tokony atao, na hoe iza ny tokony hitarika ny olona sy ny ankohonana miazakazaka na hitarika amin'ny vadiny miazakazaka de ny lehilahy. Fa matoa ny vadinao mangatsika foana, tsy mety manompo an'Andriamanitra de satria anao mangatsika, satria anao manao kitotoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa firifiry moa ry havana ny lehilahy manompo an'Andriamanitra, manao kitotoa, maniraka ny zanany manao sekoly alahady izy ohatra na sekoly sabata, tsy fantatro zay fiangonana ivavahanao, na sekoly alakamisy tsy maninona zany, zay andro ivavahanao na inona, fa irahana fotsiny ny ankizy manao an'izany, fa izy mbola mampiakatra tongotra miaraka amin'ny gazety, miaraka amin'ny sigara. Mety ve zany ry havako malala? Tsy zany ry havako no tadiavin'Andriamanitra aminao. Tadidio tsara fa ny fanompona an'Andriamanitra tsy teoria, fa tena fiainana. Ny fanompona an'Andriamanitra de fitondran-tena eo anivony ny ankonana rahalahy malala. Rehefa tsy anao mihitsy ny manome modely de tsy andeha mihitsy io vadinao io. Matoa ny vadinao mangatsika foana de enao mihitsy aloha mila mandiny tena hoe mety ve ny zavatra ataoko sa tsy mety ny zavatra ataoko. Mila miazakazaka nefa tsy manao kitoto raha tianao ny andrombaka ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny mahatonga ny olona tsy voaray any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany natonga an Jesosy miteny tamin'ny olona anankiray hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ozy izy, tsy lavitra nefa tsy voaray. Hafahafa zany ry havako malala, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy voaray, satria manao kitoto. Mananatra atsika ny tenin'Andriamanitra ry havako eto, miazakazaka nefa tsy manao kitoto. Inona no atao hoe kitoto? Mba tsara fantaritsika zany ry havana, inona ny atao hoe manao kitoto eo amin'ny azakazaka? Mety maro ny amaritana an'izany, fa misy teboka vitsivitsy reto mba tiako menanao hoe olona miazakazaka fa manao kitoto tahaka ny nataon'ny tenako tamin'ny mbola kely amota amin'izany. Mety hoe zaza tsy mahafantatry inona fa kitotola iazakazaka satria miazakazaka amin'ny maizina, ary dia mifanena amin'ny olona ny karapoka tonga de torana. Zany niky ny toe kitoto e. Reto misy teboka vitsivitsy mba tiako lazaina aminao tena atao hoe zavatra fampiarana tena amin'ny fiainantsika andavanandro tsotra zao fotsiny rahalahy malala. Hoe miazakazaka ianao nefa manao kitoto, manompo an'Andriamanitra ihany nefa manao kitoto. Voalohany indrindra de zao hoe misy ny atao hoe diso azakazaka. Diso azakazaka zany hoe diso toerana fiazakazahana, lay toerana iazakazahanao mihitsy ny diso. Takan'izany ny anahy zany tamin'ilay fijoroana vavolombelona nataoko taminao tamin'ny voalohany teo, lay toerana niazakazahana mihitsy ny diso satria amin'ny andro alina miazakazaka, ary amin'ny toerana tsy tokony azakazahana izy satria eny amin'ny toerana feno tomobile. Diso azakazaka ny rahalahy maro be amin'izao fotoana izao na de manompo an'Andriamanitra ara, satria miazakazaka miaraka amin'izao tontolo zao eny amin'ny terrain zao tontolo zao izy miazakazaka. Miazakazaka eny amin'ny toerana tsy niantson'Andriamanitra azy. Diso terrain anao rahalahy, miala amin'io terrain izay iazakazahanao io. Be debe ny rahalahy miazakazaka nefa eny amin'ny toerana eny amin'izao tontolo zao izy miazakazaka. Za moa de efa niteny aminao hoe raha iza manokana, za zay, za miteny aminao, za tsy mba mijanona amin'ny toeram-pivavahana tsy misy fanatrehan'Andriamanitra zany. Tsy mety amiko zany, tsy fantatro zaloha zany raha mety aminao za tsy mba miazakazaka eny amin'ny toerana mbola feno zao tontolo zao zany. Pira taloha, pirako hatramin'izao, fa taloha de nihira tany amin'ny sehatra zao tontolo zao. Ary tamin'izany nesorin'Andriamanitra, nefa sady nanompo an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, efa ely zany. Diso azakazaka nesorin'Andriamanitra tamin'izany hoe raha tianao ny afana, raha tianao ny aka ny toeram-boninahitra ao, lay satry boninahitra ao, miala amin'ny toerana io. Rahalahy malala amin'ny tompo, misy fotoana ianao diso azakazaka, tsy mety zany.
mila miala am'izany toerany zany ianao raha toerany mbola misy zao tontolo zao miazaka zahanao eny fa na de misehatra ny fiangonana azy ianao nefa fiangonana mbola milalao an'izao tontolo zao mipitarika azy mety ho pasteur mety ho mompera mety ho reverend mety ho bishop mety tsy fantatro nefa olona mbola mpilalao an'izao tontolo zao mipitarika an'izany fiangonana zany za tena miteny anao miala anao am'izany toerana zany diso azakazaka ianao ry afaka diso azakazaka lay toerana tena ny antson'Andriamanitra anao iazaka zana misy koa de diso fotoana fiazakazana za zany teo tamin'za fonikely de diso fotoana satria amin'ny alina miazakazaka amin'ny alina miazakazaka amin'ny mazava ry avako miazakazaka aza de miazakazaka amin'ny alina raha-panahy no tenentsika tsy fanao ny miazakazaka amin'ny alina tohin'alina moa zao hoy ny tenin'Andriamanitra tadidio fa ny alina de fitoeran'ny devoly fitoeran'ny ratsy aza miazakazaka amin'ny alina miazakaza amin'ny andro mazava mandraka ariva satria zanaky ny mazava ianareo izy ny tenin'Andriamanitra fa tsy zanaky ny maizina misy fotoana itsika de diso fotoana fiazakazahana lay fotoana fiazakazahana mihitsy ny diso ahitsin'Andriamanitra tsika hoe amin'ny fotoana takan'izao ianao miazakazaka misy aza moa ohatrany sady miazakazaka ny olona matory ohatrany hafahafa ihany zany ohatry mbola rendremana nefa sady miazakazaka ihany tsy mety zany diso azakazaka diso fotoana fiazakazahana mila miova am'izany ianao raha lamalalo rehefa diso fotoana ianao fiazakazahana amin'ny fotoana tokony azakazahana ianao tokony miazakazaka zany ny ampianarin'Andriamanitra atsika androany miazakazaha amin'ny andro mazava ry havako malalo am'izao fotoana fahavelomanao zao am'izao fotoana fatanoranao zao raha lamalala raha tanora ianao miaino a io ny fotoana tokony azakazahanao io ny fotoana tokony tena andrombahanao ny fanjakan'Andriamanitra miezaka mafy am'izany fiazakazahana ra-panahy zany mamaky baiboly mivavaka amin'ny fahadianina zany angeny atao hoe miazakazaka fa raha am'izao ianao tsy zatra manao an'izany tena teniniko anao fa mifanteranao anao de tsy hanao an'izany intsony tsy vitanao zany satria diso fotoana fiazakazahana ianao misy olona miandry fotoana de mijery izy ny tenin'Andriamanitra de mamaky baiboly izy tozy izy ka za tozy izy ohatrany mahita hoe jiolahy tamin'ny fotoana farany dia teo izy no nandray an' Jesosy teo izy no miteny an' Jesosy hoe mba tsarovy rehefa tonga ny fanjakanao ianao de nandray azy Jesosy tozy izy hoe ohatrany mety any ange zany aloha tsy miazakazaka lay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana ry havako malala de tsy natao modely satria tamin'ny fotoana farany ekena fa noraisin'i Jesosy izy tsy nisy ninona fa fibebahana tonga de niraisin'i Jesosy izy ary teo amin'ny hazo fijaliana io raha dika tsotsotra azy ange teo nanaovana batisa azy iny hazo fijaliana iny mihitsy nanaovana batema azy fa tsy azo atao modely zany ka hanaovana fampianarana safo be mantsana hoe ka de amin'ny ora farany zany ianao vao iazakazaka fa be debe ny olona mialaina za tena miteny anao na any amin'ny hopitaly na any trano marary mialaina eo amin'iny toerana fialana iny izy no mitabataba hoe maya satria diso azakazaka mieritreritra fa eo am'izany fialana iny zany ny antso an'Andriamanitra ve so de diso fotoana loatra ianao raha lamalala so de diso fotoana loatra akaiky Jesosy ararotiny fotoana fa misy olona tsy niazakazaka akory nefa maty ary firifiry ny olona am'izao fotoana zao any amin'ny afo be miraparapa ny farimiriatrafo isa minitra isa segondra eto am'izao tontolo zao amanetsiny amatapotrisany ny olona milatsaka any amin'ny afo be am'izao tsika miresaka zao satria diso azakazaka ary zaho izy Paoly de miazakazaka nefa tsy manao kitoto tsy te hanao kitoto Paoly mino fa tsy te hanao kitoto ihany koa ianao amin'ny azakazaka zay ataonao ara-panahy
ndao tsika iresaka fitandremana am'izany atao hoe azakazaka izany. Fitandremam-panahy zaho ozy izy Paoly miazakazaka nefa tsy manaoko toto. Raha mandinika ianao olona anankiray miazakazaka dia ny tongotra no hita tena miazakazaka. Zany hoe lay mpitondra zany no tena miazakazaka, lay mpitondra ny vatana. Ny tongotra ane no mitondra ny vatany, ary maneho ny lehilahy zany, lehilahy izay mitondra ny fianakaviany, io no tokony ho hita voalohany miazakazaka. Tsy misy olona miazakazaka riavana, hita maso miazakazaka ka ny tanany mandeha miazakazaka, na ny lohany mandeha miazakazaka, fa ny tongony iray mitsorapaka any ambony. Hafa zany. Na ianao zangamba de torame am'izany zavatra teneniko zany, ohatran'ny nahita olona miazakazaka ve ianao de ny tanany miazakazaka, fa ny tongony tsorapaka eny ambony. Tsy misy an'izany. Ny tiana ho tenenanao raha lamalala de zao, ianao lehilahy mpitondra no hita miazakazaka voalohany, hita maso mivavaka, hita maso mandoalika ao an-trano, hita maso mamaky baiboly, hita maso makany am-piangonana, hita maso mamonjy toeram-pivoriam-bavaka, hita maso mampivavaka ny zanakao. Ianao mpitondra zao nefa tsara fataritsika fa na ny tongotra aza ny miazakazaka de tadidio fa tsy mahavita miazakazaka rery ny tongotra, fa misy miara-miasa aminy be dehibe ao. Tsy possible mihitsy hoe ilay tongotra fotsiny miazakazaka ka tsy enjery izy raha tsy misy maso mijery lalana. Ny maso mijery lalana de ny vadinao, lay vehivavy zany. Ino no mitondra anao? Ndaso aloha ohatry misy tsy mety zany azakazaka zany, fa mba jereo kely ihany na izany aza. Misy avokavoka mitondra antsika, mahatonga antsika tsy ho sepotra. Misy fo zay manosika ny lalan-drà, zay mahatonga antsika afaka miazakazaka mafy. Reo rehetrarehetra reo mitambatra, mahatonga ny vatantsika afaka miazakazaka de ny ankonantsika zany. Lay tongotra ny tena mitondra. Zany riavana rehefa miazakazaka, miara-miazakazaka avokoa. Aza miazakazaka rery ralahy, aza miazakazaka rery zany ianao, fa tsy mety zany. Ndraindray ianao mandeha 100 kilometatra isan'ora, ny zanakao ary amin'ny 20 kilometatra isan'ora, tsy mety zany. Zany hoe ianao lay tongotra mandeha any amin'ny 100 kilometatra isan'ora, fa ny zanakao lay tanana ohatra mbola mirezareza be any amin'ny 5 kilometatra isan'ora, tsy mety zany. Miaraka daholo ny vatana rehetrarehetra noho izany. Tompona ndraikitra ny ray mpianakaviana ny lehilahy mitondra miazakazaka rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano, ka tonga anao miaraka mifady anina ohatra. Ka raha mifady anina ianao rery ve no mifady anina ohatrany? Mety ve zany? Ohatrany tsy de tsara loatra angamba raha ankonina. Aloha miaraka foana, aloha miaraka foana. Manaraka zany de hoe aiza ny toerana iazakazahanao? Teo aloha tsika de efa niteny an'izany. Aiza ny toerana iazakazahanao? Eto de matsiaro ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera voalohany, toko 4:4, mora tadidiny zany tenin'Andriamanitra zany. Petera voalohany, toko 4, ny 4 de milaza hoe ary am'izany de gaga izy ireo, satria tsy miara miazakazaka aminy ianareo am'izany fanarana-po amin'ny ratsy izany, ka de teneniny ratsy. Inona zany tenin'Andriamanitra zany? Gaga izy ireo. Iza le gaga? Misy olona tsy mety miara-miazakazaka aminao de gaga izy zany. Zao tontolo zao zany, ianao efa tsy manao ny fomba nitsony fa efa hafa mihitsy ianao, satria ny tontolonao mihitsy no efa hafa. Ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, hafa mihitsy ny tontolony. Zay le teneniteny vazaha hoe environnement. Ny fomba fiteninao hafa, fomba fiteniny hafa, ny fomba firesakao hafa, fomba firesany hafa, ny sakafonao hafa mihitsy, ny sakafony zareo hafa. Jereo tsara fa na samy mamonjy mariazy aza misy zavatra mivelatra eny amin'ny latabatra. Ianao tsy mihinana an'ilay fihinana zao tontolo zao, fa misy mipetraka eo fihinana zao tontolo zao, fisotro zao tontolo zao. Ianao tsy miara miazakazaka aminy de gaga izy. Fa manino ty rahalahy ty tsy miara miazakazaka aminay? Satria hafa, tsy mitovy. Tsy miara miazakazaka am'izao tontolo zao izany. Tandremo tsara revako malala. Aza miazakazaka any amin'ny terrain zao tontolo zao ianao, fa tsy maintsy raraka ianao. Tsy maintsy raraka ianao, satria le olona miazakazaka aminao mihitsy ny tsy mitovy aminao. Aza miazakazaka miaraka am'izao tontolo zao, satria tsy miara miazakazaka aminy ianareo de gaga izy. De tenenany ratsy ianao ary aza gaga ianao, satria zay mihitsy le zao tontolo zao ka. Tena zay mihitsy. Io dia zay ataontsika io. Kristianina nge afaka mandihy, fa aza mandihy any amin'ny iran'izao tontolo zao. Aza miazakazaka any amin'izao tontolo izao. Mampianatra anao aza any hoe raha de mbola raha de andihy ihany rahalahy, manana hira betsak'Andriamanitra ary tsara de tsara, fa maninona ny tsy maintsy any amin'izao tontolo zao e? Ny tenin'Andriamanitra manomboka any amin'ny Exodosy, Deutéronomie, mampianatra atsika mihitsy. Tsy pindrana ianao fa mpampindrana. Ianao tsy mindrana zany fa mampindrana. Maninona no mindrana hirany amin'izao tontolo zao? Ianao mandihy any amin'ny hiran'izao tontolo zao. Maninona no miazakazaka any? Ianao no tokony mampindrana azy. Izy ny tokony gaga aminao.
hoe tsara zany zavatra ataonyity rahalaty zany hoay tena gaga am'ty rahalaty mba meo an'zany hira zany rahalahy fa mafinaritra zany hiranao zany mba andizako kely hoe miaraka aminao hitanao ary am'zany de gaga izy ozy izy tsy miara miazakazaka aminy ianao ary tena mahavariana tokoa ry avako malala misy olona mpanompon'andriamanitra mpitondra fiangonana mihitsy aza mpanompon'andriamanitra ngezalahy fa mbola miazakazaka miara-miazakazaka am'izao tontolo zao de ozy izy manao hoe ka ahoana moa fomba azahotsika andreny raha tsy miaraka amin'ny kely tsika ahoana moa fomba azahotsika azy raha tsy mba manaotra n'zao miaraka amin'ny kely tsika tsy ry avako malalo diso zany tsy miala am'izao tontolo zao isika fa saingy tsy namany zao tontolo zao Jaona 7:7 mananatra atsika Jesosy zao ozy izy Jesosy de mivavaka tsy mampiala azy am'izao tontolo zao fa miaro azy am'ratsy zany hoe itsika de eo am'izao tontolo zao miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny fiangonana miaraka amin'ny rahalahy rehetrarehetra fa raha vao misy fanaon'izao tontolo zao raha tena zanak'Andriamanitra raha tena niray an'ny tompo marina ianao raha tena miazakazaka marina fa tsy mitary dretra za tena mahazo antoka fa tsy misotro ny fisotronyzao tontolo zao zany ianao ninninona zavatra tenenin'ny olona fa de miteny manao hoe fangara tsy manao an'ity de hoe fangamo ratsy zao de zao fangaro ratsy zao de zao ka zao ane ka zao ane ka zao sy ny sisa ary de gaga izy satria tsy miara-miazakazaka aminy ianao tsy miara-miazakazaka aminy ianao manaraka zany misy fitandremana zay tokony ataontsika de hoe mba salama tsara ve ny ara-panahinao miazakazaka mila fahasalamana ara-panahy tsika ry avako miazakazaka fa misy tsika tena tsy salama ara-panahy mihitsy ange fa de ohatra miazakazaka fotsiny am'izao zany na ny fomba famakitsika an'io baiboly io aza misy fomba famakinan'io jereo tsara fa tahaka ny sakafo ny tenin'Andriamanitra tahaka ny sakafo fa tsy hoe ny sakafo hoaninao mandritra ny herintaona de herinandro de tapitrao manao be ambosika manao telomoka tena teneniko anao fa hiditra hopitaly ianao am'zany hoe sakafo no anao mandritra ny herintaona hony de hoaninao mandritra ny herinandro no mandritra ny ray volana tapitra ao daholo vary ray gony hiditra hopitaly ianao mety ho faty mihitsy ianao am'zany be de be ny olona maty ara-panahy satria na mamaky baiboly ara-tsainy de mirehare fotsiny izy zana vita namaky baiboly tao anatin'ny herinandro zana vita namaky baiboly tao anatin'ny ray volana baiboly ray manontolo tao anatin'ny ray volana za tena samy teny aminao tsy mahasalamanao zany tsy mahasalamanao zany vakio miandalina na ny tenin'Andriamanitra ary saintsaino matoa Jesosy miteny anao manao hoe dinio nareo ny tenin'Andriamanitra le tenin'Andriamanitra nge raha diniany fa tsy vakina fotsiny mila diniana zay le ataon'ny teny vazaha manao hoe méditation raha mandinika ianao androany nandrehany ty tenin'Andriamanitra ty zao anao androany Koritianina 2:7 za ozy izy Paoly de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto dinio zay androany dinio zay rapitso dinio zay rafakapitso inona mariny zany atao hoe tsy manao kitoto zany misy miariavana kristianina miazakazaka fa mbola manompa olole mba havariana ihany ariavana any am'zany zany ny atao hoe kristianina miazakazaka nefa manao kitoto de mandeha zay ariavana dia tonga ny voalohany taona ao anatina fianakaviana dia kristianina fianakaviana kristianina daholo ary misy olona anankiray zay efa tena niova fo nandray an'ny tompo izy de nasaina ny sakafo izy andao mba hiaraka sakafo daholo tsika fa tonga ny taona vaovao e de mba hiara sakafo ny fianakaviana de tena entitra be izy namaly zay ozy izy tsy misakafo miaraka aminareo zany fa zay any an-danitra misakafo be mpivavaka izy io andray any tompony izy de variana ry ahoany zany azakazaka zany azakazaka feno avonavo salama tsara ve ny ara-panahinao io miazakazaka io mba jereo matetika ny fahasalamanao ara-panahy misy fahasalamatsika ara-panahy tokony jerena ara-baiboly fitaratra ny baiboly misy olona mamaky baiboly isanandro fa ny fiainany kosa tsy avelany vakiny ny baiboly jereo tsara fa itsika mamaky baiboly fa ny fiainantsika mila vakiny ny baiboly tokony rehefa mamaky baiboly anao ravana rehefa miazakazaka misy zavatra mihitsana takatsika miazakazaka mihitsana ny cholesterol mihitsana menaka mihitsana daholo ny zavatra tsy metimety rehetrarehetra amin'iny atsemboatsika iny noho izany rehefa miazakazaka zasy ianao mihitsana ny avonavona mihitsana ny fanandratantena mihitsana ny tahotra zany nge le fahasalamana ra-panary avako malalo mihitsana daholo mihitsana ny freriana mihitsana ny fizahozahoana zany rehefa miazakazaka tsika zany ilana ny azakazaka mba mpitsana ny zavatra rehetrarehetra satria indray misy kristianina zay tenen'ny teny vazaha manao misy an'le atao hoe obésité mihinana foana tsy mizara akory izy tsy salama zany olo zany jereo tsara mba salama tsara ve ny vatanao lay miazakazaka iray manaraka zany de zao tady tio fa ty azakazaka tsika ity tsy miazakazaka foana isika tsy miazakazaka foantsika fa misy olona mijery atsika rehefa miazakazaka tsika eritreretra hoe manao fifaninanana ra-panatanjahantena ianao miazakazaka de misy olona mijery anao eny amin'ny gradin misy olona mijery anao eny amin'ny tribune tahaka an'izany tsika rehefa miazakazaka
tsy miazakazaka fotsiny am'izao tsika io fa tazany ny olona rehetrarehetrtsika manahoana ny fitondrantenantsika miazakazaka ary zany no mahatonga ny olona mba maniry manao hoe raha mba izano mitovy amin'iny rahalahy iny tena ohatrany tena mafinaritra ny fomba fiazakazahany mba maniry mba hitovy amin'io rahalahy io mba tianao ve zany ry avako malala mba irin'ny olona tahaka an'izany fa tsy aniry olona mba irin'ny olona hoe raha mba zany mba miazakazaka ohatran'io rahalahy io mba tiako zany eritrereto fotsiny angeralahy mba be deabe nge ny olona mihira ohatra fa mba tsy mahay mihira izany moa de atao hoe talenta zany fa mba ohatra ihany teneniko anao hoe raha mba zany mba mahay mihira tahaka an'izao fa azakazaka raha-panany tenentsika teo hoe misy olona mitazana atsika lay fomba fiazaka zahantsika de ino ona ianao tazan'ny olona miazakazaka tampotampoka eo mijanona andray de ozy ny olona hoe ohatrany tsy mety ny fomba fiazakazaka ty rahalahy ty ohatrany tena tsy mety raha ohatran'izao daholo ny olona miazakazaka ary zany no mahatonga ny olona ndrany hoe miamotra tsy te izakazaka satria ny fomba fiazakazaka ao anatin'ny tokantrano mihitsy tsy mety ary rehefa miazakazaka de tena miazakazaka normal tsara misy mitazana angetsika rahalahy indrindra ny amin'ny takony misy mitazana tampokitsika ny amin'ny takona ty le rahalahy hitako nanao an'izao tarihy ity rahalahy hitako lay nitoro-teny tarihy misy mitazana isika ry avako malala ary rehefa miazakazaka ara-panahy mitoro ny tenin'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra de tsy tokony mifamingana ao anatina azakazaka tsy tokony mifampiavinavina ao anatina azakazaka ianao tongotra za tanana tsy mitovy mihitsy ny ositra nomen'Andriamanitra atsika ianao natao amindra za natao andray fa ny tanjontsika de miara-miazakazaka tsika mba gagariavana tamin'ny toerana anankiray fiangonana anankiroa samy mitory an' Jesosy reo fiangonan'ireo fa saingy samy mba manana ny ositra nomen'Andriamanitra azy fotsiny kosa samy mba manana mba talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy teo amin'ny tanàna anankiray zay tena atao hoe lavitra ary tena lay fiteny hoe isolé zany tanàna zany ka tafahoana tao reo fiangonana roa reo samy mitory an'Andriamanitra samy mitory an' Jesosy Kristy tompo mitory filazantsara de ozy le fiangonana anankiray mba tonga saina le fiangonana anankiray zany de niteny le fiangonana anankiray hoe aleotsika ozy izy mba miaraka na de am'ty ndray mitoraky ty ihany aza satria sarotra am'reto olona reto ny andray an' Jesosy ary tsy hitan'izay hevitra raha samy mifandimby eto tsika ka manahirana be fa tsy andray an'ny tompo reto olona reto fa nytanjotsika de nandraisan'ireo oloreo an'ny tompo ka naiza izy ivavaka rehefa aveo rehefa fiangonana mandray an' Jesosy de tsy maninona zany fa alohantsika mba miaraka fa tena tsotra ny navaly le fiangonana anankiray azy manao valonareo de manao koa zay rehefa aveo fa sarotra zany fa ry avako malala gaga mihitsy ata am'zany zano ve ny fiaraha-miazakazaka feno fiatsaram-belatsi tahaka an'izany tsy ho voatorinao mihitsy Madagasikara raha izany ry avako malala sarotra zany mifamingana fampiavonavona tahaka an'izany tsy mety zany ry avako ianao tanana za tongotra ny anankiray maso ny anankiray loho ny anankiray avokavoka ny anankiray fo fa tadidio fa anankiray ny fomba fijerin'Andriamanitra andreo na fiangonana tsy mitovy azy ianao ka raha mbola tsy tafaray tahaka an'izany tsika to Madagasikara miazakazaka tsy possible ary avaka ny amenonao filazantsara ny Madagasikara na roviana mila mitandriny tsika rehefa miazakazaka ary indrindra tadidio fa io azakazaka tsika io de misy mpitsara amin'ny fotoana anankiray de tsy iza fa Jesosy Kristy tompo no mitsara ny azakazaka tsika rehefa vita ny azakazaka de tokony hiteny tahaka ny Paul zay manoratra eto amin'ny Koritianina ihany no mbola miteny nananatra ny Timoty manao hoe nahatateraka ny fiazaka zahako aho izy Paul nahatateraka ny fiazaka zahako velona Paul no miteny an'izany fa tsy maty noho izany tsy olona maty akory no mbola ho atao batisa tsy olona maty akory no mbola resahana tsy olona maty akory no eritreretintsika fa mbola angatahana fitahina ka mbola eritreretintsika fa mbola angatahana iazakazaka ndray zany mantsy no eritreretintsika amin'ireny famadiany reny eto de mivantambatana amiteny aminao fiazakazahana diso ny manao an'izany famadiany zany fa avetavetana eo anatrehan'Andriamanitra satria olona maty no eritreretintsika mbola iverina iazakazaka ka mbola itahanao ka mbola itsodranao anao ry avako malala misy mpitsara ny azakazaka tsika na iny azakazaka venao raha lahy tao amin'ny ankonanao na vitany taona ny zanakao venao tao amin'ny ankonanao na vitany taona ny vadinao venao tao amin'ny ankonanao sa ianao rery le ny azakazaka ho avy tsara tsika Jesosy amin'ny fotoana anankiray ary tokony mba mahay miteny tsika amin'izay fotoan'izay manao hoe ankehitriny de omena ny satroboninahitra velona Paul no miteny an'izany velona no tokony miteny an'izany velona ianao no tokony miteny an'izany afaka miteny an'izany fantatro
fa za de mandova ny fiainana mandrakizay misy ngera la ny olona de tena antaninao izy hoe azonao antoka ve fa andova ny fiainana mandrakizay anao zay indray lozy izy de ohatra mbola tsy fantatro fa tsika olombelona moa de mpanota foana tsy hita fa olombelona mety solafaka manditany ara zao ny akoho aza mety ho zao ka milololanitra mety holenina manditany mety solafaka tenenina dolo zao oabolan-drazana rehetrarehetra zao raha lamalanao amin'ny tompo a tsy oabolan-drazana fa ny tenin'Andriamanitra no tokony fototro ny finoanao hoe azonao antoka ve fa mandova ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha ho avy Jesosy Kristy fa tsy atao fialokalofana akory ny tenin'Andriamanitra satria misy mpanompon'Andriamanitra miazakazaka diso azakazaka ka rehefa solafaka izy ka anarina diso izy hoe iza ozy izy ny tsara ny olom-boafidin'Andriamanitra raha lamalala amin'ny tompo tsy fialokalofana ny tenin'Andriamanitra tsy fialokalofana ny tenin'Andriamanitra fa rehefa solafaka ianao solafaka rehefa diso de diso ary ny satroboninahitra de tokony homen'Andriamanitra anao tokony ho azonao ianao miaino a io manana anjara satroboninahitra ianao raha lafa teneniko anao zany rombay zany mandehana miazakazaka raha lamalala ary manaraka zany de zao hoe mila fitandremantsika rehefa miazakazaka misy tenany amin'ny Romanina toko 5 ny 9 manao hoe koa tsy avy am'izay manirina am'izay miazakazaka zany fa avy amin'Andriamanitra zay miantra jereo tsara fa mifameno zany tenin'Andriamanitra zany i Paoly avokoa nge manoratra zany tenin'Andriamanitra zany de afaka malala de ohatra miteny ohatra mifanohitra ane le tany amin'ny Koritiana satria amin'ny Romanina ary Paoly de miteny manao hoe miazakazaka nefa tsy manao kitoto miezaka mafy azy zany eto ndray Paoly miteny manao hoe tsy avy am'izay miazakazaka ankely izy fa avy amin'Andriamanitra zay miantra inona ny tiany Paoly tenenina rehefa miazakazaka ianao mila matsiaro an'Andriamanitra mandrakariva mila miazakazaka miaraka amin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra de milaza manao hoe tsy amikerina ampatanjahana fa fanahako Jehova mila miazakazaka miaraka amin'ny fanahy masintsika riavana fa tsy miazakazaka amin'izao fotsiny matetika rehefa mampianatra de miteny manao hoe rehefa mamaky baiboly sy mivavaka tsika mahatonga ny tenin'Andriamanitra miraikitra tsara ao anatin'ny fotsika sy ny fanahintsika de militsika ny fanahy masina mampiraikitra an'izany atao anatintsika fa misy olona mamaky baiboly tsy misy fanahy masina mihitsy izy tsy misy fanahy masina mitady dalana azy fa de mamaky fotsiny izy de mitovy amin'ny gazety vakianao io mitovy amin'ny roman mitovy amin'ny boky rehetrarehetra zay vakianao fa ny mampiavaka ny baiboly amin'ny boky rehetra na inona de ny fanahy masina miasa ao anatinao tadidio tsara fa raha oharina amina fanafody ny baiboly ny famakitsika baiboly de mitovy amin'ny fihinanatsika calcium fa ny fanahy masina kosa de mitovy amin'ilay fanafody atao hoe fixateur ka raha mihinana calcium ianao nefa tsy misy an'le atao hoe fixateur mampiraikitra an'le calcium ao amin'ny vatanao de mandeha ho azy miraraka fotsiny any amin'ny fivalanandrano zany tahaka amintsika mihina calcium de mila mivalandrano matetika tahaka an'izany de mivery any amin'ny atsembohana very ny tenin'Andriamanitra ary be deaibe ny olona manadio ny tenin'Andriamanitra mba misy tenin'Andriamanitra tsaronao very avako rehefa miazakazaka ianao fa be deaibe ny olona tsy matsiaro tenin'Andriamanitra na versy anankiray akory azy na andala tenin'Andriamanitra anankiray akory azy de eo izy misafosafolo aiza moa no misy an'izany ohatrany hoe misy tenin'Andriamanitra ohatran'izao ka zany mahatonga ny olona be deaibe amin'izao fotoan'izao kristianina manompo an'Andriamanitra de milaza manao hoe ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany tenin'Andriamanitra taizany misy an'izany zany lay miazakazaka tsy miaraka amin'ny fanahy masina riavana miazaka za miaraka amin'ny fanahy masina riavako malala za dia miazakazaka ozy izy Paoly nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra resy lahatra androany raha lamalala zay miainao ty tenin'Andriamanitra ty fa androany ianao dia aka fanapa-kevitra fa iazakazaka ianao manomboka androany tsy andeha miadana ianao manomboka androany iaraka miazakazaka amin'ny vadinao io zay eo akaikinao io mety eo akaikinao zao mivadinao miaino amin'izao fotoana zao tozy ianao manomboka androany amin'ny vadinao hoe ry malala andao tsika iara miazakazaka manomboka androany fa tsy mety le zavatra natokatra amin'izay kay fa za rery ny azakazaka ianao rery ny azakazaka fa alao tsika miara manompo an'Andriamanitra lehilahy no mitarika ny ankohona ny miazakazaka riavako malalo zany no malohany lehilahy amin'ny vehivavy tapitra ny fotoanantsika mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary mivavaka ho anao tsy tapaka zay mandrehan'izao fandaran'izao fa hiara iazakazaka miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao ary andrombaka ny fiainana mandrakizay mahereza mahatanjah indrindra fa manana anjara ny fiainana mandrakizay ianao aza kivokivo zany
ho aminao any ny tompo a amen. nanolotra ny tenin'andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahian'andriamanitra indrindra. Satrani